Madagascar Information. Le Alassane Kopay moa zany dia tantara aloha natao ho an'ny rehetra, izany hoe mety zaza ho an'ny fianakaviana. Amin'ny ankapobeny dia mampihomehy fa saingy koa anatin'ilay mifono anatra sy lesona le izy. Miainga amina tantarana mpifankatia izay voasakatsakana ao anatin'ilay tontolon'ny zavakanto, izany hoe tsy avela indray aman-dreny manao fampisehoana na manao artiste. Fa ao anatin'ilay izy ihany koa nefa dia miseho any anivona toerana mitoby miaramila ny tantara, izany hoe mampiseho koa ny fiainana andavanandro an'ireo tafika ireo any amin'ny lafy tsara sy ny lafy ratsiny. Mpilalao dia ireo izay efa nandray anjara tao anatin'ny scoop digital hatramin'izay, ao anatin'izany Rasona, Rivero, Rikady. Ao anatin'ny fankalazana ny fahafolo taona ny scoop digital, misy ve ny zava-baovao entinareo indray amin'izay fankalazana izay? Mbola ao anatin'ny fankalazana moa tsika amin'izao fotoana izao ny zava-dehibe nataonay dia ny miara mifety jiaby, izany hoe ireo artiste mpanakanto tao anatin'ny Safelika, izay anatin'ilay groupe team Safelika nanao fitetezana ny Madagasikara. Efa nisy maro ny fampisehoana efa vita, nanana endrika telo ny zavatra niseho. Ny ray aloha dia ny hoe tena fialamboly amin'ny artiste ary famelana fanomezana fahafaham-po ho an'ny mpankafy. Fa nisy koa ny carnaval izay nandresan'ireo vahoaka maro be tamin'ny sehatra izay nalovanay. Iny dia manam-pirofana le hoe fitiavan'ny olona ny zavatra natao. Ary ny farany ny tsangam-bato dia ny hoe soa ifampizarana. Tao anatin'ilay soa ifampizarana zany dia niara-nentana tamin'ny vahoaka any amin'izay faritra lalovana izay manao asa sosialy na manao ihany koa zavatra anankiray manatsara fiarahamonina. Io moa zany dia mifamenao, misy ny olona manampy ary misy koa ny olona mpanatateraka. Izahay dia mpanentana sy mpandrindra no asanay tao anatin'ilay izy, ary notazonina le hoe raha manana ny lazany ihany ireo artiste dia aleo mba olo malaza manao adidy. Kibay no ataontsika hoe fampisehoana fanampiny izay ho hitantsika ao anatin'io tantara io. Efa hifarina tsy ho ela ny tantara Safelika ary tsambikina any amin'ny 5 taona any aoriana indray. Dia eo no tantara no namoahana tantara anankiray natsoina hoe Kibay, izany hoe azo faritana amin'ilay ohabolana manao hoe tsy miady tsy maiady fa ny Kibay Safelika ihany. Madagascar Information.